mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifanenaro eravanantsika tratra ity talata fa 20 ny volana aogositra ity ny mofinana izay voalahatra ao antsika rehefa koa dia ny filazan'ny tsaramasina araka ny jaona 7:20, jaona 7:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20, jaona 7:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havako. O Jesosy, tsy amelanareo kamboty aho, hankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahitay intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahitay. Satria velona dia ho velona koa ianareo. Amin'izany androany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tiany ny raiko ary izaho tia azy ka iseho aminy. O Jodasy tsy Iskariota, tamin'ny tompoko nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa. Jesosy namarika anao taminy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary hakao aminy izahay ka onona ho aminy. Izaho izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka. Ray masino, manana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tapany fahatelo amin'ny 9:20 no hoentina mampahery anao ry havako. O Jesosy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Ry havako, matetika amin'ny vanim-potoanan'ny Pasika no iresahantsika ilay ity Jaona 7:20 ity, ny fitsaganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny fandresen'ny fahafatesana, ny fahavelomany. Fa raha tena mandinika ny fiainana kristianina isika dia ny andavanandrontsika no iresahana ny fahaveloman'i Kristy. Ny andavanandrontsika no iresahana ny fahaveloman'i Kristy satria ny andavanandrontsika dia miankina nanateraky ny fahaveloman'i Kristy. Misy anankiray lehilahy anankiray antsoina hoe Ignace de Loyola. Isanareo izay telo rahalahy namorona ny antsoina hoe Compagnie de Jésus na ny Jésuita any amin'ny taona ataontsika hoe 750 ary nanoratra boky anankiray izy izay natao exercice spirituel any amin'ny taona 750 any no nanoratany Ignace de Loyola an'ity boky ity izay fitezam-panahy moa ilay izy, fitezam-panahy fanaovana retraity mandritra ny 2 volana. Dia misy herinandro voalohany zao natao, herinandro faharoa zao natao, herinandro fahatelo zao natao. Fampiasa amin'ny fitezana tanora, fampiasa andavanandro ny kristiana. Fa izay manaitra ao anatiny io resahany Ignace de Loyola io dia miresaka ny hoe sarisary-piainana izy. Inona ny fiainana? 200 pejy eo io boky io. Efa trarenako sasatra efa any amin'ny taona 1990 fa azonao vakiana satria hitanao PDF en ligne io boky. Dia rehefa mamaky ny tenatena ianao dia mahita ny hoe misy sarisary-piainana izay tsy tena fiainana. Amin'ny tedinin'ity mantsy Jesosy miteny manao hoe satria velona dia ho velona koa ianareo. Ilay matoan-teny ampiasain'i Jesosy eo dia ampiasain'i Jaona zao. Ina andika teny hoe zao hoe satria velona dia velona koa ianareo, matoan-teny zao. Raha ny tena marina ilay izy amin'ny lafiny gramera dia ny hoe satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Ilay fahavelomantsika izany dia ho avy. Fa ny fahaveloman'i Jesosy ankehitriny. Satria izao ankehitriny izao velona. Dia ilay zao nefa tsy hoe fahavelomana amin'ny lafiny fiziolojika na hoe mitepitepo ny fo dia tsy izay loatra. Fa ilay hoe zao dia fiainana tena izy. Izay ny tena malaza azy, vraie vie. Izany hoe ny satria tena izao ankehitriny izao manana ilay fiainana tena izy, ilay fiainana tena fiainana.
dia hanana izany fiainana tena fiainana izany koa ianareo. Zay lay raha dika le izy hoe zao ankehitriny zao a manana le fiainana tena izy, tsy sarisary-piainana fa le manana tena izy ao Jesosy noho zany dia hanana ny fiainana tena izy io koa ianareo. Ohatsika manao hoe ao anatin'io boky zay nosoratany Loyola io, le boky moa zany tsy boky hoe boky vakiana loatra, tsy zay fa boky ampiarina, satria misy boky ndray vakintsika ohatrany mamaky roman na zavatra ohatrany, hoe vakiana de ampidirinao an-tsaina na ohatrany, fa ny exercice spirituel zay nampiasain'ny jésuite dia zavatra ampiarina ka tsy vakiana fa vakiana afantaran-javatra fa vakiana ampiarina. Fa izay tiako hotanterana an-tsainao de ny hoe misy sarisary-piainana hoe ty rangahy nanoratra ity boky ity Loyola, ny hoe misy sarisary-piainana. Ino le sarisary-piainana? Lay tsy tena vrai vie, tsy le tena fiainana tena izy. De ozy manao hoe raha mbola ao anatin'ny fitsiriritana ny zavatra zao tontolo zao anao ho tanjom-piainana de tsy tena mbola ao anatin'le fiainana tena izy ianao izy. Zany hoe raha ohatra ka ny antom-pisianao bakeo ny fitsiriritana ny mahafinaritra eto am'zao tontolo zao dia mbola tsy ao anatin'le fiainana tena izy ianao, ary tena mahalaza azy mihitsy zany. Raha oha mbo rehetretsika hoe ny fiainana tsy tena ao anatin'lay hoe ny zavatra iazakazahantsika de ny mahafinaritra eto am'zao tontolo zao de mbola tsy ao anatin'le tena fiainana tena izy, mbola ao anatin'lay saritsary-piainana, raha tsy le fiainana mody fiainana koa ary. Fa ny faharoa de zao izy, raha ohatra koa no ka mbola miazakazaka amin'ny voninahitry zao tontolo zao, miazakazaka amin'ny am'izay heverin'izao tontolo zao hoe tsy materiel ihany fa voninahitra, dia tsy mbola ao anatin'le fiainana tena izy ianao. Ary raha ohatra koa ianao ka mbola ao anatin'ny avinavina, ny fahatokisa-tena, fiheveran-tena ho ampy, ho feno amy lafiny hoe tsy mila ny hafa de zao mbola tsy tena ao anatin'le fiainana tena izy ianao. Eto nefa de zao de ny tena manao hoe satria velona de ho velona koa ianareo, satria manana le fiainana tena izy de hanana ny fiainana tena izy koa ianareo. Tsy zany de avako malala manovo no tena fiainana ao am' Jesosy. Somary tapany kely lohan'io moa de nyteneny manao hoe fa ianareo ahita satria velona de ho velona koa ianareo. Zany hoe rovintsika manana le fiainana tena izy aloha, melony ny resahantsika inona le fiainana tena izy, satria mahita an' Jesosy. Zany hoe satria niaona tam' Jesosy dia manana le fiainana tena izy. Ny olona nifanena zany, ny olona nifanojo tam' Jesosy no manana ny fiainana tena izy. Mazava ny teny Paoly. Paoly any de niaona tam' Jesosy teny an-dalana Damaskosy, de afaka ny teny manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty toy zao aho. Ny fananana ny fiainana tena izy dia le tena fiainana zany de zao ny fifaninantsika tam' Jesosy. Move hoe tena efa nifanina tam' Jesosy anao, ary le nifanina tam' Jesosy de zao hoe nino fa zanak'Andriamanitra izy, nino ary mino fa navelany iloka. Zakaiosy an, fantatsika eo am'zany tantaran'ny lioka dia niainany le fiainana tsy tena izy tany am-boalohany, mpamoretra, nanambaka olona, nataony ho zava-dehibe de ny vola mikarena, tsy hoe ratsy akory ny vola mikarena, tsy miteny an'izany mihitsy Jesosy, fa ny fomba azahoana azy ny mety ho ratsy, ny fomba fitantanana azy ny mety ho ratsy, ny toerana ametrahana azy no mahatonga an'le zao ratsy. Tahaka ny Zakaiosy. De Zakaiosy nanana zany fiainana zany, fa rehefa nifanojo am' Jesosy izy dia mitojo am' Jesosy izy de hoy izy tam' Jesosy: ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary raha misy zavatra nalaiko tam' tsy rariny toy ny erako avy efa teo, inona dikan'izany? Hoy Jesosy taminy: midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any, zany hoe midina faingana fa hoentiko ao an-tranonao, omeko anao le fiainana tena izy, lay tena fiainana. Hoy tsika hoe ny olona zay mbola ao anatin'ny fiainana tsy tena izy de zao, tsy tena fiainana zany de zao mihevitra fa eto am'zao tontolo zao ny tena fiainana. Le afaka malala ny olona nifanena tam' Jesosy no manana ny fiainana
tena izy ry Zakaiosy, ry Paoly, ry Jaona, ry atao very Petera tsy maninona manahoana moa ny fiainan'ny Petera raha mbola tsy niona tamin'i Jesoa izy, na nahoana ny fiainan'ny Petera raha mbola tsy niona tamin'i Jesoa izy. Tontolon'alina tsy nahitana ina, tsy nanana tsy nanana fiadanana, alina tontolo zay filazan'i Jesoa. Lukas Luka 4:1 nanarato nandritry ny alina tontolo fa tsy nahazo na inona, zay le sarisary-piainana, tsy manana na inona fa rehefa todo tamin'i Jesoa izy de izao nanana le fiainana tena izy, nanana le fahafenona. Afaka malala tsika manao hoe ny fifanenantsika amin'io Jesoa io, ny fahatoky tsika, ny famelan-kelo karatolo no antsika eo ny manomboka ny fiainana tena izy. Jesoa eto miteny manao hoe za nge velona, zao ankehitriny zao any velona, Jesoa velona zao, tsy hoe Jesoa maty sanatria fa zao ankehitriny zao Jesoa ny velona. De zao mandray any fiainana tena izy io ianao amin'ny fotoana hifanenanao aminy tao amin'ny fiainanao, tsy fantatro hoe taiza ho aiza ianao naina taminy, taiza ho aiza tsika niona taminy. Ny fiainana tena izy tsy hoe ny fiainana tamin'i Jesoa akory tsy le hoe miangona isalalahady, manao activité am-piangonana, reny izy reny, fa reny ateraky le fiainany reny. Miangona isalalahady tsika, mangetaheta fiderana, mangetaheta fiaraha-mivavaka, mangetaheta toroteny, mangetaheta ny tenin'Andriamanitra, mangetaheta nao fanompona, mangetaheta tehizala, mangetaheta eo na mpianakavy ny finoana, reny rehetra reny de endrika isehony lay hoe fiainana tena izy ao anatintsika. Fa tsy zao akory, fa tsy hoe ataotsika reny mba hanana antsika ny fiainana de zao efa zao ankehitriny zao manana an' Jesoa ianao de minofa manana ny fiainana tena izy, le tena izy, le fiainana le tenenin'ny Jaona io zao vraie vie. Fa raha ohatra ka resahana ary inona le fiainana tena izy, inona le tena tenin'i Jesoa na hoe velona de manana ny fiainany koa ianao. Voalohany de zao ianao lay tsy manana zavatra irina mihoatra ny Jesoa eto am'ty tany fandalovany ty. Tsy milaza akory zany hoe tsy mila trano ianao, tsy mila fiarakodia ianao, tsy mila sakafo ianao, tsy mila namana ianao, tsy zay ny dikany, tsy zay, fa tsy andevoziny zany ianao, tsy andevoziny zany zavatra zany ianao. Ny olona tsy manana fiainana tena izy nge zany manandevo azy fa ny olona manana an' Jesoa de zao tsy andevoziny zany zavatra zany, misy zany faly izy, tsy misy zany tsy manelingelina azy zany. No zany de zao ny olona manana fiainana tena izy de olona resy lahatra fa zao manana fahafenona ao amy Kristy izy, ka tsy olona ataotsika hoe mitady lava, tsy olona tsy ampy lava, tsy ampy hoe misy zavatra karohina foana, mitady zavatra foana dia tsy mety afa-po mihitsy, tsy mety afa-po. Ary na dia mampatsiaro antsika tantaran'i Josefa vaingana kely tsika niresaka an'izany, na de amidy aza ny rahalahy de mbola tsy afa-po ihany. Zany hoe na de efa olona mandrakariva mitady zavatra, mangetaheta foana fa tsy mety mahita fiainana, mangetaheta foana fa tsy mety afa-po satria tsy manana fiainana tena izy. Fa rehefa ao am' Jesoa ianao, zay natonga ny Jaona toko faefatra Jesoa teo amy fatsakana, fatsakantsika ara dika tsara resaka tam'ilay vehivavy Samaritana, dia teo le vehivavy nangetaheta foana hoe omeo an'zany rano zany a, de hoy Jesoa zany ho izy ny rano zay omeko azy de zao tsy takany fanomeny zao tontolo zao, zay le fiainana tena izy. Afaka malala ny olona manana an' Jesoa, ny olona manana fiainana de zao tsy le fahafenon'ny materiel akory ny mahasambatra azy ilaitsika zany. Mety mahita an'zany tsika amy isan'androtsika fa fantatsika fa tsy zany ny mahasambatra atsika. Rehefa tsy eo aminao fotsiny zany de ohatrany hoe zany ny mahasambatra anao, fa rehefa eo aminao zany de tsapany hoe kay tsy zay le mahasambatra, fa zavatra hafa mihitsy ny zavatra mahasambatra dia ny fiainana miaraka amy Jesoa. Afaka malala o Jesoa velona, de velona koa ianareo, velona inona dikan'izany? Manana fifaliana, manana fiainana izay tsy miankina amy zavatra zao tontolo zao. Fa ny faharoa am'zay hoe fiainana tena izy koa isika de lay fiainana misy heviny ao amin'Andriamanitra, le fiainana misy fiomborana ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra de fantatsika ny toetran'Andriamanitra, Andriamanitra de velona, Andriamanitra de mazava,
Andriamanitra de fitiavana. Ka ao anatin'izany fiainana tena izy zany zay omeny Jesosy atsika de miombona amin'Andriamanitra am'izany fiainam-pitiavana zany tsika. Miombona amin'Andriamanitra an'izany ataontsika hoe fahazavana zany sika ka manjary ty fahamarinana, ty zavatra tsara. Rehefa anatin'ny fiainantsika zao mahafinaritra atsika ny miaina ny zavatra tsara ka haitsika ny miaina ny ankehitriny-tsika. Rehefa sendra mandeha nareo na sendra mandeha tsika ohatra hoe ataovy hoe mandeha mitety toeram-pitsangatsanganana de rehefa mahita touriste ianao milanja appareil photo izy na amin'anay ianao ohatra manana telefônina tsara tarehy de rehefa mahita zavatra tsara ianao ohatra hoe eny am-pitsangatsanganana eny de zao mahita olona be de be tsikitsikitsiky maka sary tsikitsikitsiky maka sary ny mamakatra ireny de zao ny amen'la inona ny amen'ny fakantsara fa izao tena afaka tena misitraka ve izy lay fahatsarany lay zavatra tena manodidina ndraindray mijery ohatra hoe mijery atao hoe mahita lamasinina mandeha na mahita fiaramanidina mandeha de zao niaka sary any tsikitsikitsikitsiky tsy ratsy lay maka sary fa ndraindray tsy tena mahita lay hatsarany lay zavatra lalovana, tsy tena afaka misitraka lay zavatra atahory fa zao ny aninona ny mamaika ny hitahiry any ka manjary hoe eo am'lay toerana fa toy ny tsy eo am'lay toerana akory aza. Ary zany sary zany ny sarin'ny fiainany zanak'olombelona rehefa tsy ao amy tompo izy. Be de be ny zavatra ampandalovin'Andriamanitra ao amy fiaina tsara fa izao mandalo fotsiny, tsy tsapany akory hoe tsara, tsy tsapany akory ny hatsaran'ny ny andro, ny hatsaran'ny namana, ny hatsaran'ny fiangonana, fahatsaran'ny zavaboary, ny fahatsaran'ny sakafo omen'Andriamanitra azy, tsy tsapany akory zany fa toy ny mandalo. Afaka malala rehefa manana ny fiainana tena izy ianao de tsapanao ny asaribidin'ny fandalo ny fotoana, tsapanao ny asaribidin'ny zavatra rehetra manodidina anao na ny olona na ny fianakaviana na ny mpiarabelona tsapanao zany fa rehefa tsy tsapa rehefa tsy ao anatin'ny fiainana tena izy ianao de zao ohatra zavatra mandalo ihany zany tsisy heviny aminao akory. Alaina sary le izy de inona moa zany dikany ao anaty telefônina no anaty fakantsary ndraindray mijato vidimy aika nisy an'ity sary ty tato tsisy heviny akory tsy hoe ratsy akory le maka sary sadatry ny vavy fa etitsika manazava manao hoe tena afaka mifaly ve ianao amin'ny ankehitriny nge Jesosy no mameny fiainana tena izy dia afaka anana an'izany ianao nahoana ny tsy sambatra nahoana ny tsy mifaly hotsika manao hoe ny olona manana fiainana ty zao manjary miaina ny fitiavana miombona ao amin'Andriamanitra izy faly ao amin'Andriamanitra izy. Rehefa mijery ny fiainan'ny olombelontsika ankehitriny de zao ny zavatra mahafinaritra ny olona mihitsy de zao mahazo j'aime ao anatin'io ataotsika hoe tambajotro io ndraindray ny ankizy de eo tsy ratsy akory zany fa ndraindray tsapanao ho lasa mpitady fitiavana ny kristianina nge mpanome fitiavana fa tsy mpitady an'izany ny kristianina nge manana fahafenona de zao mpanome fitiavana mpanolotra mpizara amy zavatra rehetra mpizara de afaka malala manana fiainana tena izy re manana any Jesosy ianao de aza miferinaina manana fifaliana ao amin'Andriamanitra mahafetsy any devoly de zao ozongozoniny foana ianao nga manana fiainana ozongozoniny foana anao ianao nge tsy sambatra ozongozoniny foana hoe ianao nge tsy tafiditra an-danitra akory ozongozoniny foana ianao nga tsara ozongozony ampisalasalany foana zay ny asany mampisalasala mandrakariva izy de zao asiny olana mandrakariva eo amy loanao tsy ahitanao ny tena tsara midika teny hoe problème miteny frantsay hoe problème pro-ballot amy teny grika ny ballot nazahoana ny teny frantsay hoe ballon baolina ny pro-ballot de zany hoe toy ny pro zany hoe misy zavatra atsipy mibahana misy zavatra atoraka mibahana anao de zay nataon'lay ratsy manao pro-ballot izy zany hoe bahanany ianao tsy ahita ny lalanao bahanany ianao tsy ahita n'le fiainana tena izy zany hoe atsipiny ny zavatra maro samihafa mba hanelingelenana tsy ahitanao ny fitahian'Andriamanitra ao amy fiainanao ry havako manana fiainana ianao mety hoe satria aza vany hoe satria za tsy manam-bola androany de tsy sambatra
Ka Jesosy nanamboly sy toake Jesosy tsy nanamboly fa io tsara matri tonga vita be folo fa tsy nanamboly Jesosy tonga nitaky hetra teo ny olo aiza ny hetra ny Jesosy nga manana hetra fa tsy zany ny olana fa zany ain'Andriamanitra mihinanao aza manaiky feheziny probalo aza manaiky feheziny ny olana ianao aza tsy zany ny fiainana fa ny fiainana de zao ny fanananao an Jesosy ny fahatokina be de be andro amin'ny andro ankehitriny ny ataotsika hoe ny tsy fahasalamana teraky ny tebiteby ao anatin'ny fiainantsika andavanandro be de be mihitsy fa izao Jesosy efa miteny za efa nanome anao fiainana sady ananana be de be efa meny Jesosy anao zany de manana fiadanam-po aza mitebiteby tsy mieritreritra fa aza mitebiteby aza mana efa nomeny Jesosy anao ny fiainana eto ambonin'ity tany ity ny fiainana fandalovana eto de efa manaiky ny tompo fa hikarakaranao ame anao zay ilainao aniraka anao ampisy heviny ny fiainanao de mifalia amin'ny fiainana isan'andro ary rehefa miala ety de zao manome dokoky ny tompo fahalalana sy fahamarinana de ny teny manao hoe hamboatra fitoeranao anareo tsy hamelanareo kamboty ho avindray haka anareo ka zay isany isanareo koa dia nahoana ary sika no mitebiteby nahoana sika ny mieritreritra tsy mahana fiainana nahoana no heveritsika fa any am'izao tontolo zao no antsoina hoe fiainana ary efa any am'izao tontolo zao no antsoina hoe fiainana zao andevozony zao tontolo zao asain'izao tontolo zao mitsiriritra asain'izao tontolo zao mangalatra asain'izao tontolo zao atotototo zao tontolo zao de nefa rany ory nefa rany mety mialona ny hafa mihitsy aza nefa rany mety azo ny fakapana mamoy fo fa izao rehefa manana fiainana tena izy eo am' Jesosy ianao de manana fianinam-po manana fiadanana sy fifaliana ka tsy azon'izao tontolo zao ozongozonina satria ao anatinao ny fanamasina efa navelan'ny Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny helikao de manana fiainana mahatoky fa efa manana fiainana tena izy ianao vavatsy tompo ao soranao ny amin'ny fampahirezanao anay mamaky itendintsotra masina ity fa efa nomenao anay ny tena fiainana izao tontolo zao mandavo anay makafana anay mampienjery anay tsy hanadiny fa efa ao aminao zahay misy raha teo koa ny karazam-pampianarana maro samihafa zay mampisalasala anay indraindray mampisalasala anay ny amin'ny finoana ny amin'ny fitiavanao sora tompo efa manome antoka anay ianao fa efa manana anao zay efa nomenao anay lay tena fiainana ataony azo fijaliana de ampahireo zay tompo tazono zay tompo tovy tsapa anay ny famelan-keloka natolotra ao anay atsapanay fa sambatra izay mananao ny fahasambaranay tsy ho avy fa ny fahasambaranay efa ankehitriny ny fiadanana omenao efa ankehitriny dia fafao ny tsy fahatanterahanay da io ary Jesosy ny tontolo andronay nio atao fizaranay fiainana da io ny tontolo andronay nio atao fizaranay fiadanana sy fifaliana manodidina anay de ataovy mahafeteny zahay ho fiasan'ny fahasoavana ho fiasan'ny famindrampo jereo ny asanay jereo ny tokantranonay jereo mpianatra mbola ny ampialan-tsasatra jereo efa manomana ny hidirana any an-tsekoly de da io avokoa reny rehetrareny Jesosy ao aminao naovanay zany vaka izany ary avaozany hoe fanoratena mba hitoeran'ny fiainanao mandrakariva ho fiainanay amen.